zavatra tiano resahana amintsika koatra zany a dia ny zava-misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo amin'izao fotoana. Dia rahantsika mahita fa misy fefifefy be da be raha amin'ny tanàna dia na izay atao amin'ny commune zany maire tsy mahafantatra zina maro moa atao inona moa reto fa mefimefeny eran'ny tanàna reto mahagaga ihany zany satria tsy tokony adino nefa Antananarivo nge manana satany misy ny lehibe amin'ny tanàna ary misy ny mpamantsa amin'ny tanàna. Ny commune urbaine Antananarivo tsy saroto mihitsy amin'ny fanatsarana tsy natao eto amin'ny tanàna indrindra hoe ny fantsakana be ny tianampy amin'izany tsara zany fa saingy izao kosa atao ihany ny fanatsarana iveriko fa zay zavatra tokony atao voalohany ilaina ny fiarahamiasa fa ilaina ny fanatsarana ka tsy fantatro mianatra n'izany fanatsarana sy fahalalapombo zany aloha ny mpitatany eto amin'ny firenena fa dia gaga izahay fefena ny tanàna tsisy fampiresahana mihitsy hoe izao no atao zany zavatra zany tokony mampieritseritra zany mpitatany eto amintsika hoe zany manao izay tiany atao indrindra ireo toerana fefen'ireo dia tany commune soratra ny commune ro hatramin'izao ka ny zavatra atao amin'ny tany commune zany tsy erana ny commune tsy mahagaga ny vahoaka raha mpitondra aza zavatra tahaka an'izany taontsika. Zay ngamba no tiako tenenina eto manateno zonina fa ireo mpitondra ireo afaka mieritreritra tsara hoe ahoana ny atao entina miasa amin'ny fanatsarana fanasoavana